baolina kitra fiadianany tompon-dakan'Analamanga ligina Lamanga niditra teo amin'ny andro faha 4 ny faran'ny tamin'ity faran'ny herinandro ity mbola tsara toerana ary voatanany ELGECO PLUS ny laharana voalohany rehefa anandraisy ny kosfa tamin'ny isa 3 ora izy tamin'ity andro fa 4 ity. Voatazon'ny ekipan'ny ELGECO PLUS hatrany laharana voalohany sy ny elanelana misy eo aminy. Sy ireo ekipa manaraka azy amin'ny fiadianan'ny tompon-dakan'Analamanga taranja baolina kitra sokajy diviziona voalohany. Niakatra 2-3 indray mantsy ny isan'izy ireo. Taorinina andeseny tamin'ny isa 3 ora ny ekipan'ny kosfa tolakandro tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina nandritra ny andro fa 14 ny fifaninanana. Napiditra baolina roa ny an'ny ELGECO PLUS izola teo amin'ny minitra fa 4 sy 5. Ouais, Nanena ny elanelanisa ho an'ny miaramila kosa Julien teo amin'ny minitra fa 4. Ary faran'ny dia Iblezy no napiditra amin'ny baolina fahatelo ny batan'ny ELGECO PLUS ny fandresena tao anatin'ny fepotona fanampiny ny fidirana voalohany. Araka ny fanapozina dia niady tanteraka ny lalao satria ekipa roa goavana eto Analamanga no niona. Mariana fefa nivoaka mpandresy tamin'ny saraina ohatra ny ELGECO PLUS nandritra ny lalao mandroso. Ny aloha indray dia navita amin'ny valinadiny nanoloana ny Mama FC ny Aisadema ka tafajanona eo amin'ny laharana faharoa vonjimaika. Rezin'izy ireo tamin'ny saharaina ohatra tokoa mantsy ny Mama FC io maraina io tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina ihany.
baolina tokana tafiditra idany tamin'ny alalan'ny penalty rehefa nanao fahadisoana tamin'ny onja ny vodilaran'ny Mama FC. Saivina fa resy ny Mama FC ronoray ny ekipan'ny Seranam-piaramanidina tamin'ny lalao mandroso. Ho an'ny lalao nataon'ny andro ny sabotsy indray dia nanamafy ny laharana fahatelo misy azy ihany koa ny ekipan'ny Fosa Junior FC Tana rehefa nanamotsina ny ekipan'ny Kospienina tamin'ny isa 4-0. Isambatra avokoa no napiditra ireo baolina 4 ireo ho an'ny Fosa Junior FC Tana. Ity laharana ity izay mitanan'ny laharana voalohany vonjomaika amin'ny mpampidi baolina betsaka indrindra. Baolina 12 no tafidiny hatramin'ny nanomboan'ny fifaninanana. Samy manana isa 720 avy moa ny ekipan'ny AS de Mahamasina Fosa Junior FC Tana saingy manatombo amin'ny isan'ny baolina tafiditra ny ekipan'ny Vato. Toy izao kosa ireo vokatra hafa nisika foty nandresy ny Tana formation tamin'ny isa ronoray, tamin'ny elanelan'ny isa ronoray ihany koa no nandresen'ny Knapsa Sport Tana ny Mi20 FC. Itoy ka hiditra amin'ny andro 15 ny alarobia avy izao moa ity fifaninanana ho an'ny sokajy diviziona voalohany eto Analamanga ity.